mipetraka tsara ny fononoko hoe raha mivavaka ho ahy dia ho sitrana. Misy olona tafotoana amin'ilay sary apetaka-rindrina lehibe mare. Tsy rasy mantsy terena tafika. Manao mihetsika ny mpanao politika. Ary fa sary mapetapetaka etsy ho mametany. Izy mampalahelo anao. Andriamanitra zany tsy hitany masoandray fa misy mpitondra hafatra. Ka rehefa mino izy dia hitondra fitahena ho azy zany. Mijorovo olombelona misy mpanompon'Andriamanitra ao koronana hoe zay tena mitoro ny ten'Andriamanitra marina mivavaka ho an'ny olona ry zareo ary mivavaka ireo ate aomby. Zany no maharatsy amin'ny mpanaratsy be hoe izany mampihena ny vokatra. Raha tokony azo olona zato ho amin'ny fonona dia mety ampahany roapolo satria manaratsy mba tsy mino izy tsy mino ny pasteur zany tsy mino ny pasteur Ratafy tsy mino zao ane dia tsy mipetraka le fo kinona ary mahazo lesina rehefa tsy mino anay ianao dia tsy hitako mihitsy ny tena hipetrana eto mialatsiny any. Ka inonao fa misy poison ny sakafo arosony any amin'ny hôtely ho anao dia inona ary miampatanjaka anao? Misy poison arosony entrée poison, arosony tena sakafo tsara poison, arosony votsosy poison. Tsy mety daholo. Fa rehefa mino anao mametraka ny fitoavana tsara ilay dia ho tahena Andriamanitra ianao. Fandoran-tena ianao azafady mety tsy fantatra koa dia defa mihitsy. Ny fandoran-tena ho an'ny tompo dia ho an'ny tompo sy ho an'ny mpanompony. Ireo amin'ny korotiana voalohany toko fahavalo andiny fadimy zao no nataony tsy araka nantenanay fa ny tena no nantolo ho an'ny tompo aloha dia ho anay koa manotena ho an'ny tompo sy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy manara-olona izany miara-miasa mitona azy. Hitako mihitsy amin'ny fiangonana anankiray toriana momba fianarana momba ny fanasitranana alolo fotoana hoe izao jereo tsara mpanampin'Andriamanitra rehefa mitoro-tena izy aramizay sy nataony zay zavatra-panao mpanjina izy rehefa mikasika ao fotoana ikasina ianao misikana ianao dia mitondra marary eny zany finany izy mikasika fa zany eo kasina ampanao misika anatokony eo finoana. Nefa izy tsy zany mihitsy fa tena fanakonana mihitsy ny fahasoavana iengany ka ho an'ny Samariny tompo amin'ilay lehilahy Andriamanitra mpanina n'Andriamanitra dia ho sitany izy. Ary elisa tsy miteny avelao izy andeo any fa izy asety makaty amiko izy koa fantatra fa misy mpamihany eto. Timoty faharoa toko voalohany jeren'ilay artemy ndiny fafana ko aza menatra no voavolombelony tompontsika na ampifatiny oka ianao mpiongona ny fahoriana noho ny filazantsara. Mijorova volombelony Jesosy, mijorova volombelony mpanompon'Andriamanitra. Vavaka isika zay marary misy tany tompo anao manana fakato